Enina amby folo taona zao no nijoroan'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa na ny FIMZOMPAM. Mitaky lalandava ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ny mpanjifa izy ary efa vonina raha teo eo asoarano ny birao andraisana ny fitarainana sy fanomezana torolalana ho an'ny olona rehetra. FIMZOMPAM enina amby folo taona lasa zany efa nisy tanjona izay verina fa isan'ny tena tratrarana zany fikambanana zany dia le hoe miaro ny zon'ny mpanjifa rehefa mandovola ny mpanjifa dia misy tamberina makany aminy. Ary isan'ny takina ao anatin'le mpikambana fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa malagasy dia ny hoe sahy mandray andraikitra. Biraon'ny FIMZOMPAM zany izay nasiana fanamboarana kely ahafahana mandray ny mpanjifa isan'andro mitondra ny fitarainana, mitondra ny verina fa zavatra izay mahazo azy any amin'ny fiarahamonina misy azy any fitaterana io na resaka io sakafo andavanandro hoaniny io na vokatra fotsiny tsotrafotsiny zao na telefonia mobile na jirama ninona zany dia vonina mandray antsika ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa malagasy ato amin'ny birao eto Soarano. Manao ary mety hevitry ny fikambanana manoloana mety fiakaran'ny sarandalana. Sarandalana zany amin'izao fotoana izao dia hoe nisan'le resaka le hoe ampiakarina 10,000 ariary amin'ny 9 jolay ao zao. Ny FIMZOMPAM zany dia efa fampidingiana tamin'ny mpitatitra mahakasika an'izy io ary mandaha kitsirano mahakasika an'izay fampiakarana izay ary heverina fa niraisin'ny mpitatitra moa zany hevitra izany hoe tsy tokony hanao an'izany ianareo satria misy mbola tsy tanteraka ao anatin'ilay asa izay ataon'ny mpitatitra dia ilay fanomezana ilay kalitao ho an'ny mpanjifa. Dia ilay farafahakeliny hoe misy anankidimy tsy mihodina an-dalana miasa hatramin'ny 9 ora alina ary misy mpiandry raharaha sorony le hazo ireny le strapontin fa mba tena seza ny ipetrahana ary misy tapakila menan'ny olona tsy misy miantsoantso intsony koa fa mba tena hajaina le asa ary isan'ny zavatra hoe takina koa ihany koa zany dia le hoe ao anatin'ny kalitao dia manao vody hazo. Le manao vody hazo nefa ny aveo mifanenjika dia samy mipezakazaka sy mifampisongona dia hita hoe tsy mety mihitsy amin'ilay kalitao n'ilay asa. Amin'ny mampifanerasera akaiky ny fikambanana amin'ny coopérative, inona ary no azo atao mahakasika ny subvention izay angatahan'ny mpitatitra? Ny resaka subvention izay ndresahana koa hoe tokony hanao subvention ihany ny fanjakana ho an'ny mpanjifa fa io subvention io tsy tokony hoe alaina any amin'ny banque mondiale sy ny FMI fa tokony itsika menakavy ihany no mijery an'io, alaivo any amin'ny Tokyo etra io alaivo amin'ny Totoko etra io, alaivo any amin'ny Tokyo na any amin'io resaka solika io dia io no loavy ho an'ny resaka subvention ho an'ny fitaterana. Fa rehefa manao subvention fanjakana dia tokony entitra kosa natrehan'ireo mpitatra fa izay tsy mahavita miasa tsy manaja an'ireo farafahakelin'ireo dia tokony esorina tsy hanao le asa fitaterana intsony satria tena manimbazimba n'ilay mpanjifa mihitsy. Inona kosa ary no azonareo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ambary mahakasika ny jirama? Ny takina hoe ahoana marina dia jirama ity satria le jirama ve arakaraka fitombon'ny mpanjifa ve dia mbola tsy araka foana ohatrany tsy mety amin'le mpanjifa ny fahitanany hoe maro be le mpanjifa mitombo isan'andro nefa tsy mahavita ny asany ihany le jirama na io tsy fahaizana ve io sa tena fihinina atao le izy inona ny zava-misy tsy mety mazava ny mpanjifa hatreto mahakasika an'izay le hoe jirama zay. Mampitaraina ny mpanjifa matetika ny tolotra ataon'ny tambazotram-pifandraisana eto amintsika. Manahoana kosa ary ny fomba fijerinareo azy ireny? Momba ny telefonia mobile mampitaraina ny mpanjifa ihany koa telefonia mobile io satria le resaka hoe boost mora be zany hoe boost ny mora ny be dia verina ihany koa fa ohatran'ny tsy dia azon'ny mpanjifa loatra satria ohatra misy fanarotana eny anatin'le izy milaza fa boost ohatra ny Airtel kanefa ohatrany tsy izay ny zavatra mitranga ohatra mitovy amin'ny tsotra ihany le izy ty publicité izay mandainga ity zany dia tokony isy fipetraraisina ihany koa naten'ireny. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana ary matsapan'izany ny be sy ny maro. Aiza ho aiza ary ny fipetraky ny fikambanana manoloana an'izany? Mahakasika n'ity hoe fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny ity zany dia hoe tokony ataon'ny fanjakana ihany ty resaka famerana vidin-javatra ity satria tsy tafavoaka mihitsy tsika raha mbola hiandry hoe isy balance de paiement teno tsaratsara mahakasika ny ariary ka hoe hiakatra ny fahefa-mividy amin'ny alalan'ny fandranana entana izay fandranana entana totra tsy eritreretina mihitsy ho azo atao raha zao zava-misy zao satria ny entana miditra be dia be foana itsika tsy mamokatra mihitsy dikan'izany tsy ho tanteraka mihitsy zany dikan'izay misy fipetraha fa tokony ho raisina ihany ahoana ny tokony atao na ny maramila raha tsy mahavita ny asa ntsony miambina ny olona any ambanivohitra any
ahoana ny tokony atao satria tena olana zany le fiarahamonitsika ka faray daholo zany amin'le fahefa mividy dia ao anatin'izay moa anatin'le manoana ny ataon'ny FMI malagasy mba le fanafanana ity marché interbancaire de devises ity dia isa mitako tokony jerevana ihany akaiky io mampikaikaiky ny mpampiasa parking ny ataon'izy park inona ary no mety vahaolana rosinareo amin'izany sy ny fiviarana ihany koa mba n'izy park satria raha iny amin'le hoe toerana falembe sy maro anaovana an'le izy tsy maninona fa raha iny amin'ny toerana etrelakelatrano sy tia amoron-tany rehetrarehetra tia anaovana an'le izy park so dia tsy mety ihany satria fametrahana fiara ny isan'andro ihany toerana ireny marina io tokony fijerevana tsy mahakasika an'ireny fa jerevy ihany le izy hoe raha ohatra ka fiara tokony akeo amin'ny moron tranony io le fiara iveriko fa tsy dia mety kosa ngamba raha hoe ampandoavana vola le olona fa mba zavatra hafa kokoa ny tokony apetraka noho ny fikaran'ny vidim-piainana dia tsy tsahatra mitomby ihany koa ny mpivarotra hani-masaka eny-drehetra ireny raha eto andrenivohitra no jerena inona ary no fipetra raisin'ny fikambanana mba hiarovana ny mpanjifa amin'ny aretina mety ateraka izany sakafo andavanandro io ny restaurant samihafa saika maloto daholo ny tanan'ny olona zay mikirakira sakafo amin'izao fotoana izao eny amin'ireny amoron-dalana samihafa ireny tsy fantatra koa anatin'ny restaurant ireny mba tokony mba misy fanaraha-maso akaiky ataon'ny ACSQDA ny ministère fahasalamana ministère varotra hijerevana maro ny ahoana marina satria mety mihinana maloto tsika ary ty tanana ity zay isan'ny tena zava-dehibe dia any tanana ny mpanjifa mihitsy tandremo ny tanana mila manadio tanantsika mila manasa tanana lalandafitsika satria matetika maloto tsika ary mamindra virus bakteria aingana be ny tanana ka mahatonga aretina mandosa mety ahatonga fahafatesana mihitsy